manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotra ny pasteur Randriary Malala Siertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo tsy marivona. Manasa antsika rehetra tompoko. Manona ny fahasoavana sy ny fitain'Andriamanitra amintsika menakavy amin'ity fotoana mahafinaritra ity manangana fiainana. Mino izay fa ao anatin'izao fandarana izao dia misy famangin'Andriamanitra izava-mahagaga ho ataon'Andriamanitra indray. Ivavaka sika rehefa avy eo ary angataka n'Andriamanitra hiasa na amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika eto na amin'ny alalan'ny fampianarana. Miomany ianao zany fa rosony dia ary miroso atrantsika taona vaovao raha teo hiazakazaka sika. Pasteur André Alvarez miarabanao pasteur Tovinarivo Trimari. Manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra tompoko. Ndao tsika hivavaka ary amin'izao fotoana izao. Raha eo dia misotranao zay no ny fahasoavanao ny fitahinao. Mahagaga loatra tompo herinao. Fa ato anatin'ity studio ty zao zay mivavaka amin'izao fotoana izao. Ary dia mino zay Jesosy mino fa naiza naiza toerana andraisana an'izao fandarana izao, na eta Dubai, na tia Koweït ty, na tia Europe, tia France ty, tia ambanivohitra France ty, na tia États-Unis, na tia Afrika ty, na eto Antananarivo ny ambanivohitra eraky ny faritra manerana Madagascar dia afaka mikorina amin'izao fotoana izao ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandarana izao. Isaky ny miteny ianao tompo dia mandefa fanafana, mandefa fanasitranana, mandefa fitahinao. Ka velao zany fitahina zao mikorina amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ary sady manambara hoe reo olona vesara netana mavesatra tahaka ny hoe trosa dia afaka amin'izao fotoana izao mianaran'i Jesosy. Reo olona gejain'ny aretina mijaly mijafajafa manaintaina amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tokantrano mety mikorotana amin'izao fotoana izao misy ady madinidinika ady tsiakijanona amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra dia tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. No zany manjaka ato anazy zao tokantrano zao fiadanan'Andriamanitra, ny fanatrehan'Andriamanitra. Miala tamin'ity tokantrano ity ny ady lava, ny fifandirana, ny lomolony, fatezerana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia manona fiadanana, fitsaharana anatin'izao tokantrano zao, firaisan-tsaina, fakatiavana. Angatakanao fanahy masonao anatin'ity Samoela faharotoko fadimy ty, angatakanao mba hitady-dalana anay, ampianatra anay, anokatra ny fatakaranay indray fehezo zao fotoa zao manjaka ianao misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasika pasteur amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika ny teny. Samoela faharoa toko fadimy. Ny nosorana ny Davida ho mpanjakan'ny Israely rehetra sy ny nahazahoany an'i Jerosalema ho renivohitry ny fanjakany. Dia tonga tao amin'ny Davida teo Hebrona ny firenen'ny Israely rehetra ka nanao hoe indreto izahay fa taolanao sy nofinao fa hatry ny fony ihany koa raha mbola nanjaka taminay azy Saoly dia ianao no mpitaky an'i Israely ny voaka sy niditra. Ary Jehova efa nilaza taminao hoe ianao no mpiandry ny Israely oloko ary ianao no mpanapaka azy. Eny tonga tao mpanjaka teo Hebrona ny lolon'ny Israely rehetra, ary Davida mpanjaka nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan'i Jehova, ary dia nanosotra ny Davida ho mpanjakan'ny Israely izy. 30 taona Davida vao nanjaka, ary nanjaka 40 taona izy tao Hebrona nanjakany tamin'ny Joda, 7 taona sy enim-bolana, ary tamin'ny Jerosalema no nanjakany tamin'ny Israely sy ny Joda rehetra 30 taona. Ary ny mpanjaka sy ny olona nakany a Jerosalema hiady amin'ny Jebosita tompon-tany, ary izy ireo tamin'ny Davida
tsy hotafiditreto ianao fa na dia ny jamba sy ny mandinga aza dia sakana anao ka na hoe tsy hotafiditreto davida kanjo afaka davida ihany ny batery fiarovana dia iziona tanànan davida izany. Ary io davida tamin'izany andro zany zay mamely ny jebosita dia aoka hananika eo miriana ka amely ny mandringa sy ny jamba zay ala ny fony davida ka dia mbi ampitenena hoe zay jamba sy mandringa tsy hotafiditra ao an-trano. Dia mitoetra tao amin'ny batery fiarovana davida ary ny anarany nataony hoe tanànan davida ary narafy davida ny manodidina hatramin'ny milo mba amin'ny eo anatiny ka dia nandroso ny alehibe davida fa Jehovah Andriamanitra ny maro ny momba azy. Ary raha mampanjaka ny tiro naniraka olona tany amin'ny davida nampanatitra azy sedera ary nandefa mpandrafitra sy tambato dia nanao trano amin'ny davida ireo. Dia fantatry davida fa Jehovah efa nampitetra azy ho mpanjakan'ny Israely ka nanandratra ny fanjakany noho ny amin'ny Israely olony. Ary davida mbola naka vady tsindrano sy vady koa tany Jerusalema rehefa avy tonga tany Hebron izy. Ary dia nisy zanakalahy zanakavavy koa nateraka davida ary zao narany naterany tany Jerusalema: Samoa, Sobaba, Natana, Solomona, Jibara, Elsua, Nafega, Jafia, Elisama, Eliada, Elifeleta. Ka noho nireny Filistina fa efa nosorany olona ho mpanjakan'ny Israely davida dia niakatra iady azy ny Filistina rehetra. Fa raha reny davida zany dia nidina tao amin'ny batery fiarovana izy ary dia tonga Filistina ka niaka teny amin'ny losana rehefa hita. Ary davida nanontany an'i Jehovah hoe hiakatra mely ny Filistina vao hatolotra ao tanako va izy? Dia hoy Jehovah tamin'i davida: miakara fa hatolotra ao tananao tokoa ny Filistina. Ary davida tonga tao bala Perazima ka namely ireo tao dia hoy izy: Jehovah efa namaky ny fahavaloko teo amin'ny lokony ary ripako toy ny rano vaky ka izany nanaovany anarany janontany zany hoe bala Perazima. Ary nilaozany taony sampony ka dia lasany davida sy ny olo ireny. Ary niakatra ireny Filistina ka niahaka tena lohasany rehefa hita. Ary nanontany an'i Jehovah davida ka novaliny hoe: aza mandeha fa hodidina avy eo aoriana izy ka ho tonga eo aminy ianao eo amin'ny tarifony hazo balsamo. Ary raha toma rehefika adonan'olona eny amin'ny teniny hazo balsamo ianao dia fangana fa amin'izany efa miainga meloanao Jehovah hamely miaramila ny Filistina. Ary dia nanao araka sy nandidian'i Jehovah azy davida ka dia namely ny Filistina tranogeba ka hatrao akaikiny Gazera izy pasteur. Ya misaotra pasteur Alvarez nisy andiny soratra masina 520 indroaky teny iny atao anatin'ny Baiboly ato pasteur dia mifampiankina be ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ny fiainam-panahy sy ny fiainan'ny olona anankiray amin'ny ankapobeny. Matetika maverimberiny mpanompon'Andriamanitra rehetra fanimbeto ilay andalatsoratra masina hoe mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao. Zay zao andalatsoratra masina anankiray efa nomeny herin'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Deutéronomie 5:7-12 dia hoe: tsarovy Jehovah Andriamanitra ao izay manome hery anao ahavory arena. Hoy aho hoe mifampiankina io zavatra io. Raha naniraka ny mpianatra Jesosy Kristy Tompo ireo apôstôly dia nanipika mazava-tsara mihitsy ny hoe aza mihetsiketsika anareo aloha eto Jerosalema mandra-panafina ny hery anareo avy any amin'ny afo. Mazany apôstôly toko 1:9 dia hoe fa azo hery anareo amin'ny ilatsany fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko eto Jerosalema, Jodea, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Miainga manao zavatra Andriamanitra pasteur amin'ny alalan'ny olona anankiray rehefa feno izay fepetra izay. Misy fotoana mametraka fanontaniana matsy ny olona manao hoe maninona aho no mpino vita batisa
efa afaka daholo ny démony tato anatiko efa natao délivrance zay nandritra ny 2 volana be dehibe re sitrapon'andriamanitra tanterahako fa maninona mbola tsy tahina de avelao zay androany mba hanambaranao ny fahamarinana zay mba takatra ny sainay ara-tsoratra masina eto fa mifampiankina raha vo miresaka olo zao tsika miresaka vola pasteur na miresaka zavatra raha materiel la mampanompon'andriamanitra atsika de tsy zavatra aranosy zavatra zay raha eo anaty baiboly zavatra ara-panahy ka mifampiankina be da be eo amin'ny fandroso ny mpanompon'andriamanitra anankiray ara-panahy ny fitahina zay hitan'ny masony ara-materiely teto de misy tantara mahavarina mahakasika an'ity davida ity raha veritsiko ely ny tantara pasteur alvarès de efa nosorana ho mpanjaka i davida tao amin'ny Samoela voalohany toko 9 rehefa tonga i Samoela dia nijery ny zanaky Jese 7 rahalahy nanomboka tany amin'ny Eliaba zokony tao amin'ny Aminadaba tao amin'ny Sama lahatra teo daholo ny 7 rehetrarehetra de ozy Andriamanitra manao hoe tsisy nofidiako reo de ny famombalony ilay mpiandrondro kely atao hoe Davida io no nosoran'Andriamanitra ary rehefa nosoran'Andriamanitra izy pasteur de raha mandinika tsara ianao baiboly de mbola lasa ohatrany hoe mpanompo tao amin'ny tranony Saoly izy mpitendry gitarany Saoly izy mpitendry kabosy zay no nyraharaha na de voaositra ho mpanjaka azy izy de mbola lasa nively mitendry gitara nitendry kabosy nively tamtam ary lasa mpanampiatrano tao amin'ny Saoly mpanjaka fa lay ositra mahampanjaka efa tao aminy saingy tsy mbola nanjaka izy atao amin'ny Samoela 2 toko 7 sa toko 2 nefa ny anaratsika de mbola nisy fanosorana faharoandray natao amin'ny Davida fanosorana inona moa mbola fanosorana mahampanjaka azy ihany ary fanosorana atao tamin'io na le tamin'ny voalohany na le tamin'ny faharoa de fanosorana ho mpanjaka ny Israely hatrany hatrany fa saingy na de voaositra ho mpanjaka azy izy tsy mbola nanjaka voaositra ho mpanjaka izy tao amin'io Samoela 2 toko 7 tsy mbola nanjaka tamin'ny Israely fa zany hoe arakaraky ny nandrosony no nitombony lay ositra tao aminy ary arakaraky ny nandrosony dia nandalo karazana fanefena nandalo karazana brisement i Davida tamin'izany vanim-potoana zany zany hoe misy zavatra notefen'Andriamanitra ny olona anankiray matsy pasteur milohan'ny tonga any mpanompon'Andriamanitra zay no ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba geza be mihitsy de misy fanamboarana ataon'Andriamanitra aloha jareo tsara tsy mitovy mihitsy ny pasteur anankiray mpanompon'Andriamanitra anankiray nianatra tao anatin'ny ady zay izy vo nitondrasan'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray nianatra teoria teo ambony latabatra de nomena asan'Andriamanitra hoentana tsy mitovy ny ositra ao anatin'ireo mpanompon'Andriamanitra reo tsy mitovy ohatra zany misy mpanompon'Andriamanitra anankiray ka miteny izy manao hoe am'le lehibeany eo mba apetrao amin'ny toerana ohatran'izao de misy mpanompon'Andriamanitra vari ambany ariny efa avy niatrika ady tsy mitovy ny fahasoavana ao anatin'ireo tsy mitovy ny ositra ao anatin'ireo i Davida de nosedraina aloha tary anatin'ny ady tary zany hoe mpiandrondry ary de nahatoko tamin'ny fiandrasan'ondry izy ka na de niliona sy nibera za tsy afaka nandramatra an'iny de zay natonga an'Andriamanitra nanositra ny Davida tamin'ny alalany Samoela nosorana faharoandray satria mbola misy fepetra ny takin'Andriamanitra tao amin'ny fanamboarana azy ary eto am'ty Samoela 2 toko 7 ty dia mbola nisy fanosorana fahatelo intelo metaona fanosorana teo voafeno ny nahampanjaka amin'ny fahafenona ty Davida ty ary raha mamaky ny soratra masina ianao tsy Davida velively mihitsy no niangaviny Israely hoe aleo am'izay nareo manjakako fa nolay ositra sy nolay fahasoavan'Andriamanitra tao anatiny dia ilay londoany tao amin'ny Israely no nanatona azy nanao hoe indrito izahay fa taonanao sy nofinao ihany
ary dia namoka nytaompony mihitsy aza zareo sady ohatrany hoe endrika fifonana izy hoe fa re hitanao tamin'ny mbola fahavelon'ny saoly reny zany hoe ianao mihitsy no mpitarika ny israely voka sy miditra efa ianao mpanjaka tamin'ireny fa zany hoe tsy hitanao izy ity ohatraohatran'izay ny tian'olona zany kanefa andriamanitra zany de izao manana ny fotoana ny pasteur Alvarez roviana le fotoan'andriamanitra rehefa miampitombo ilay fahasoavana ao anatinao tadio foana zao teny zao ry avana malalo amin'ny tombo raha nitsodrano petera ny paoly apôstôly de osy izy ndao le pasteur mba avakitsika kely azavady raha eo ambany masonao ny petera faharoa toko voalohany ny andininy faharoa petera faharoa toko voalohany petera faharoa toko voalohany andininy faharoa petera faharoa vakitsika zay andalatsoratra masina zay mijery zany atsika petera faharoa toko voalohany andininy faharoa so nivakany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika zay zao tsara tsodranony petera de izy manao hoe ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana amin'ny fahalalana an'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika hitan'ny pastera tsara i petera tsy de nitsodrano loatra zavatra be dehibe teto hoe avitan'izao ianao nahazo an'izao ianao tsy de zay loatra fa ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana satria ny mpanompon'Andriamanitra anankiray avy ny adika ady ka nandao an'izany ady zany de manomboka mitombo ilay fahasoavana ary arakaraky mitombon'ilay fahasoavana no hitombon'ilay fitahin'Andriamanitra ao aminy pasteur Alvarez zay ny mahasarobidy an'le hoe raha mitsandraka zavatra anankiray ianao zava-panahy de nitombony fahasoavana io zay zany no tena tokony hotrandrahana pasteur satria betsaka be mihitsy ny olona anankiray mety mitohy teny mety manao asan'Andriamanitra fa tsy misy fahasoavana mety mitory fitahina ianao fa ianao tsy voata mety mitory farasitana ianao fa ianao marary lava mety mitory ianao manao hoe zay kelikely ainy aoka ika hoe mahery izy fa ny tena marina ianao koa reradava fa ny marina zany pasteur de hoe arakaraky ny tombon'ilay fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'ny olona anankiray de iny no sarika an'ireo fitahina be lehibe zay voarain'le olona ary zany eny nahatonga ny Davida teto nosorana fanotelona nosorana ny Davida teto satria Davida dia nahalala mihitsy hoe raha tany amin'le izy tany amin'ny Samoela voalohany toko fahinana ambin'ny folo tonga de nandray fitondrana mora nyrodana io pasteur fa nisy ady maromaro no lalovany teo aloha nisy karazana fanefena sy fanamboarana no tendren'Andriamanitra tao nalefan'Andriamanitra tao de nahatonga azy ho tafapetraka soamatsara eo amin'ny toeran'io pasteur Alvarez marina de marina koa zany pasteur satria na ny any amin'ny ohabolana any izy efa misy azany ten'Andriamanitra zany saika ohabolana nampitory teny hoe manana fotoana ny zavatra rehetra mpitory teny toko fatena zao misy zay raha tsy diso de ety mihitsy zany vo fotoana mety tamin'ny Davida andraisana an'izany fanjakana izany maromaro ny zavatra azo resana momban'ity Samoela faharoa toko fadimy ity pasteur raha fitimokely ny tantara zany de zao zavatra nitranga teo pasteur hoe Davida zany efa nanjaka tao Joda zara roa zany ny firenen'ny Israely de ny Joda zany amin'ny lafiny anankiray tokony anankiray zany Joda miaraka amin'ny Simeona ka misy raha tsy diso Joda dia etsy amin'ny akilany koa firenena folo mizanaky Israely zany eo akilany zany tamin'ny firenena folo zany le firenena lehibehibe kokoa no nanjakany Saoly pasteur ary Saoly moa zany efa maty tamin'ny fotoana io dia Isiboseta no nanjaka teo ary Isiboseta koa mety atsika tamin'ny tara fa maty Isiboseta zany hoe tsisy mpanjaka zany teo amin'ny tanin'ny Israely fa teo amin'ny tanin'ny Joda sy Simeona na Robeny zay tsy tadidiko koa fa Joda aloha zany tena mireny voapary tamin'izay fotoana zay hoe teo firenen'ny Joda zany de nazava azy fa tao Davida nanjaka tao Davida zany Davida mpanjaka zany efa nanjaka tao zavatra maromaro no azo resahana voalohany aloha pasteur de hoe tsy nanatsafidy reto l'olona vao amin'ny Israely reto pasteur satria itsakilany ny Gibeonita ny Jebosita itsakilany Jebosita zay nanery an'ireo fivoaka ny Israely reto iady aminy de zareo ary te hiady amin'ireo Jebosita reo fa tsisy mpitarika
tsy eo tsony abnera tsy eo tsony izy boseta sao lefa maty raha teo dia tsy maintsy nakany amin'ny davida zany hoe mbola misy asan'andriamanitra andriamanitra mihitsy zany nanery amin'zareo andriamanitra naporisika amin'ny fahavalo atongan'reto israely amin'reto anatona ny davida ka anaiky any davida tsy mitovy mihitsy manko le hoe araka ny teninao teo paster hoe davida no nanery an'zareo anjaka davida nanery an'le fitahina ho tonga eo aminy mety nisy ady be tsy mety sy lamina mihitsy teo fa andriamanitra mihitsy no nandamina zavatra zany hoe nataon'andriamanitra taitra ny jebosita raha teo fa fahavalo israely ikitikity any israely dia aveo israely miantso any davida zay re voazany ten'andriamanitra ny amin'ny romanina toko vavalo andiny fahina amby roapolo pastera manao hoe zavatra rehetra miara-miasa asoa zay ten'andriamanitra navelan'ny davida mihitsy andriamanitra iasa andamina ny zavatra rehetra misy manko pastera olona maikamaika anao zavatra ohatra misy tovovavy anakiray ohatra na tovolahy anakiray hoe tsy haiko hoe mahita ny namany lasa nanambady akamy izy dia maikamaika koa dia hoe izareriny tsy mbakavady eto fa izareriny tsy anambady eto fa zavatra lasa daholo zalahy zany dia avy anao dia maikamaika be nefa le olona alainao mety eo tsy tenin'le mety aminao dia mety anao zay fomba rehetra mihitsy tadito pastera misy tovolahy anakiray zay pastera efa mibebaka moa le rahalahy am'izao fotoana zao ary sorana tompo fa manomboka misy fivoarana tokatrano zao zavatra nataon'io tovolahy io pastera zareo mpiray-tanàna tovolahy teo amin'ny tanàna zany tapitra nanambady daholo dia ngara enleriny tsy nanambady pastera dia izy tsy nanambady io a mba misy tovavy mba tiany ihany aloha fa le tovavy zany tena tsy tia azy mihitsy dia zavatra natao izy pastera naka ody fity izy naka ny vehivavy naka ody fity izy dia zao lasa vadiny tokoa le vehivavy fa nampalelo tao anatin'izay ody fity zay a rehefa tonga tao anatin'ny tokantrano le vehivavy ka voateraka ray dia toepiterana tonga dia lasa dala ary tena tsy miverina mihitsy zany sain'io vehivavy io fa amin'izao fotoana zao a rehefa nanibebaka moa le rahalahy hoe za tena tamin'ny alalan'ny tsy fakatavana sitrapon'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompo-tsampona zokany ty vadiko ty dia mibebaka izy a dia niara mibebaka izy roa nety ny vady ny délivrena le vady moa mbola lasa dala foana dia nety le vady ny délivrena ary amin'izao fotoana zao sorana ny tompo a efa manomboka mba efa miatsara le vadiny zany amataona maro ny mivavahana zany olo zany fa tsy mety sitrana mety ny dokotera nakary nakatsy tsy mety sitrana mihitsy fa avy tamin'ny fotoana izy mibebaka dia manomboka sitrany le vavy zany hoe tena marina zany pastera loatra zany misy olona zany maikamaika anao zavatra anakiray tsy natao fotoan'andriamanitra dia manjary diso lalana fa rehefa andriamanitra no avelanao andamina ny zavatra rehetra pastera ozy ny ten'andriamanitra hoe raha kasitrahan'andriamanitra ny alehan'ny olona na fahavalony azy ampihavaniny aminy zany hoe reto zanak'israely reto tsy moramora pastera no mampanaiky ny zanak'israely zany andriamanitra iny volazan'ny baiboly ane ka andriamanitra le tonga zanak'israely voaka tany amin'ny tany Egypte impolany zanak'israely no nivadika tamin'andriamanitra impira zanak'israely nefa saika nitora-bato amin'ny Mosesy efa saika maro zavatra nataon'ireo zanak'israely eo zany hoe tsy takan'ny olona rehetra fa olona tena mafiatoko reto zanak'israely reto olona iantsana be zany mitondran'ireo kanefa dia navelan'andriamanitra rehefa andriamanitra niasa pastera natohina toetrandreo leo hain'andriamanitra nampanaika anazy hoe ndanareo makany amin'ny davida dia naraiky zareo davida koa moa kinany taloha nisy taona asa raha tadidinao pastera tamin'ny davida fony tany Ziklag rehefa nandrisiny amalekita davida tany Ziklag dia zao mba nampanaterany zavatra olona joda sy israely reo tamin'izany fotoana zany rehefa notahin'andriamanitra izy a dia mba nandefasany omby a nandefasany fitahina avy any amin'ny davida any a reo loolondreo ka le fanomezana nataony davida tany aloha tany a tamberina te-atsain'ny olona izy dia teoriana taty zany hoe io ozy ny ten'andriamanitra misy mafony efa mitombo fananana fa misy mahitra fa nankelanana azy asorona aminy zany hoe vokatry ny fahindrain'ny davida vokatry ny fatakaran'ny davida hoe ianao zany rehefa tahin'andriamanitra pastera ka finaonao resamyreny io fitahina eo dia sy dia mahasoanao loatra zay fa ny fotoana ianao mahatakatra ny sitrapon'andriamanitra ka mampiasa ny fitahina zay ampelantananao araka ny sitrapon'andriamanitra zany hoe mbola tsy mety sy fotoana ianarana zay ka mandroany fa hoe milaza fotsiny hoe davida dia olona nalala tanana nafoy navita nanome ary tsy mivaly tena eo pastera le valim-pity any davida le vokatry namezan'le olona Israely tamin'izany fotoana zany fa taty aoriana nefa le izy a tadidiny olona ihany pastera tadidiny olona ihany ary mitondra fahasoavana
mitondra fitahina nandamina amin'ny fiainany a vokatr'zay hetsika nataon'zay ka zavatra ataonao zany fankataovanao sitrapon'andriamanitra androany mety ozy ianao hoe sotrany tsy ay zay vokatra le fankataovako mety mivaly androany zay fankataovana zay mety mivaly rapitso fa mety anarina any izy vo mivaly tsy fantatra fa ny azo antoka zany izy hoe tsy maintsy mivaly ny fankataovanao tenin'andriamanitra no zany aza misalasala makatoa tenin'andriamanitra pasteur aza misalasala tokoa makatoa ny tenin'andriamanitra satria atao anatin'ny baiboly moa zany misy fipetra foana pasteur zay apetraka ny soratra masina hoe de raha ohatra mamaky ny testamenta vaovaotsika de hoe raha tia ianareo jesosy de hitandrina ny teniko na hitandrina ny didiko ary melohan'ny andefasan'andriamanitra andreo sokajina fitahina be diabe de mametraka foana izy ny hoe raha miaino tsara ny feon'ny jehovaandriamanitra anao ka mitandrina zay rehetra andidiko anao anio de asandra jehova ambonino ny firenena rehetra ianao ary tonga aminao soazinao avokoa zo fitahina rehetrarehetra zao de mitanisa am'izay no zy ilainao zay mahatsara n'le telinao teo hoe ilaina lay fankataovana ny tenin'andriamanitra iny moa le makatao ny tenin'andriamanitra io tsy ezakaranofo be fotsiny fa nidingana voalohany tsy maintsy ataon'ny olona anankiray de mizotra foana makany am'le lalan'ny fibebahana aloha any am'le lalan'ny fibebahana ary efa mibebaka ny olona anankiray pasteur de itoeran'lay famonjena itoeran'i jesosy kristy tompo ao anatin'ny olona itoeran'ny fanahy masina ao anatiny ary zany mahatonga ny baiboly ny teny faminaniana tamin'ny andro jeremia mpaminany laza manao hoe ary am'izany andro zany ozy de hosoratako ao am-pony ny lalako sady hosoratako ao an-tsaina zany hoe rehefa ao anatinao le famonjen'andriamanitra sy ny fanahy masina de lasa automatika le fankataovanao ny tenin'andriamanitra ary zany ane mahatonga le hoe tsy de tokony sy ady hevitra be ara-baiboly hoe nareo hoe mitandrina zao sady tsy mitandrina zao tsy de zay loatra fa izy io zany tena ny fanahy masina mihitsy no manoratra lay sitrapon'andriamanitra ao anaty raha miresaka fotsiny tsika ohatra hoe resaka didi folo tsy sady hevitra be zany ary tsika tsy miady aman'olona ny am'zany mihitsy tsy miady aman'olona ny am'zany misy didi folo ao misy ohatra hoe aza mangalatra manajany renao sy nyreninao za zany ny olona manana an' jesosy zany tsy mila terena anajany ray aman-dreniny fa manao mihoatra lavitra azy ny olona manana an' jesosy tsy terena hitandrina ny sabata an' jehova fa ny tompony sabata ny zanak'olona de mitsofoka fotsiny eo anatiny eo satria andriamanitra mihitsy sy no manoratra n'izy eo anatinao fahasoavana jero tsara fahasoavana ho an'ny olona ny mahalala ny sitrapon'andriamanitra pasteur fahasoavana ho an'ny olona ny mahalala ny sitrapon'andriamanitra ary zay mahatonga ny jaona apôstôly ny teny manao hoe tsy mavesatra ozy ny didiny mihina moa mahatonga n'le didy tsy mavesatra satria ny olom-bovontsy anankiray de mipetraka ao anatiny io tenin'andriamanitra io mipetraka ao anatiny sitrapon'andriamanitra io ary de maivana lay tenin'andriamanitra satria mitondra fitahina ho azy ao anaty fonoteny kely zay satria manatsofoka ihany zany le izy pasteur alvaresa tsika raha te moa zany ao anatin'ny fampianarana ary izay no nampatanjaka ny fanjakan'ny davida pasteur satria davida de akotry ny hoe fitandreman'ny tenin'andriamanitra araka amin'ny teninao teo de olona miova fo voatefy melohan'ny fotoana zany izy ary jero tsara ny raha mandinika ianao zao soratra masina ery amin'ny andininy fahasivy folo vakiko le izy hoe ary davida nanontany an' jehova hoe hiakatra mely filistina vao atolotrao eo an-tanako va izy de hoy jehova tamin'ny davida mekaraha fa atolotra eo an-tananao tokoa ny filistina jero ny pasteur tsara davida teto teo eo amin'ny valampitelopolo taona teo eo zany izy satria telopolo taona izy fony vo nanjaka de nanjaka 7 taona sy enim-bolana tao a jerosalema tao hebrona de safe zany eo amin'ny valampitelopolo taona teo eo zany davida teto zany hoe mbola azo iverina tena tanora mihitsy zany no nandray ny fanjakana goavana be de zao isaky ny manao zavatra izy de manontany ny hevitr'andriamanitra aloha makatolotsaina avy amin'andriamanitra aloha makatolotsaina avy amin'andriamanitra ary zay le tolotsaina avy amin'andriamanitra zay no mahatonga anyity davida mpanjaka ity matanjaka de matanjaka tao amin'ny lafiny ara fitaovam-piadiana lafiny ara ekonomika lafiny ara sosialy lafiny mbola resako revo aveo no lafiny ara-pifaraisana resaka fifandraisana any ivelany zany hoe natanjaka be izy diplomatika resaka raha diplomasia natanjaka be izy satria ny antony pasteur manontany ny hevitr'andriamanitra foana izy isaky ny manao zavatra anankiray ary zany ane tokony fianatra ho an'ny mpitondra fanjakana ambony
sy ireo manana ndraiky treto amin'ny tany sy ny firenena hoe isaka ny manao zavatra dia eo ihany ny mpanolotsaina satria mpanolotsaina koa ne misy mamarina kadina re pastery fa le tena hevitr'Andriamanitra mihitsy zany le tena hevitr'Andriamanitra zany no anisany hitako hoe pasteur nampatanjaka be an'ity Davida mpanjaka ty tamin'izany fotoana zany ozy izy manao hoe hiakatra avy amely Filistina raha miteny zao Andriamanitra ny fomba nitenenan'Andriamanitra moa teto zany tsy mazava loatra hoe tamin'ny alalan'ny mpaminany ve sa tamin'ny alalan'ny efôda ve sa tamin'ny alalan'ny mpisorona sa miteny tamin'ny vatana fa de niteny fotsiny zany teto Andriamanitra de izy Andriamanitra manao hoe mandehana hitanao tamin'izany vanim-potoana zany de efa nalalan'le soratra masiny Davida manao hoe fa izay tarihana fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra Davida teto de efa malala miainy ny feon'Andriamanitra ny olona anankiray zany paster melohany anapahany-hevitra tsika moa zany manana an'le hoe lohevitra hoe décision équilibre zany fotoana ity taona 2020 ity dia miresaka zay le fanapaha-kevitra zay tsika de zareo tsara melohany nanaovany an'le fanapaha-kevitra hoe hiakatra ve sa tsy akatra de nanontany hevitr'Andriamanitra izy aloha satria zao mantsy pasteur Alvarez be dia be ny olona potitra ny fiainany vokatry ny safidy diso sy ny fanapaha-kevitra diso fanapaha-kevitra sy safidy tsy miaraka tamin'ny fanapaha-kevitr'Andriamanitra be deaibe ny reny ny papa atao anaty tokantrano anaty manenina amin'ny fanambadiana io satria tamin'izy nanambady de diso ny safidiny de misy mametaka fanontaniana sady manao hoe gany tokantrano angatsy avy amin'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra tokantrano saingy zao manana safidy ianao karaha vo diso ny safidinao diso ny fanapaha-kevitrao de mety anenina mandrakizay ianao mety anenina mandrakizay ianao fotsiny rehefa nanambady tsy afaka mitsoka amin'io zany ianao zay ne le izy pasteur ary zany mahatonga le hoe rehefa melohany anapa-kevitra zavatra anankiray ohatra hoe nde asa ianao ohatra hoe nde hoany aneniny ty izy nde hoany ampitan-dranomasina aloha mba tsy teny firenena tsika hoe any amin'ny tany zao na tany zao satria misy ranabavy any misy rahalahntsika any amin'ireny tany reny ohatra miaina mahafinaritra ihany ny sasany paster fa misy mandeha fotsiny dia mandeha komaizimaizina de tsy mametraka lay fanontaniana sy le fanapaha-kevitra eo anatren'Andriamanitra hoe akasitrahan'Andriamanitra ve ny andehananao ary de rehefa tonga any zay vao manenina paster hoe ataovy zay atongavako any tany raza na nidago fa mafy no mahazo aty zay le fanapaha-kevitra diso zay zavatsy pasteur Alvarez ka zay le teniko atsika ozy aho hoe mila miain'ny feon'Andriamanitra zay nampiavaka an'ity David ty le fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra itsika de voasoratra any amin'ny jaona toko 10:15 fa raha misaraka aminy tsika tompoko de tsy mahay manao na inona na inona zao pasteur Alvarez zero tsara ty zavatra ngeza be ty iverenako hoe le resaka osotra teo iverenako hoe le resaka osotra teo eo amin'ny 9:10 teo izy manao hoe ary raha mampanjaka ny tiro naniraka olona tany amin'ny Davida nampanatitra hazo sedera ary nandefa mpandrafitra sy tambato de nanao trano ho an'ny Davida ireo zero tsara le pasteur ny fanjakan'ny Davida natanjaka be la osotra tao anatin'ny Davida lasa intelo miataona zany hoe nosorana intelo izy dikan'izay ilay hery sy fahasoavana tao anatiny de tsy nampatanjaka ny fitondram-panjakana nananana fotsiny fa jero tsara nampiasain'Andriamanitra ny jedilisa teto hanao trano ho azy Davida tsy eritreritra nangana trano ho azy fa ny mpanjaka ny tiro olona hafa firenena mihitsy zany olona tsy mino an'Andriamanitra zany ary io le tenenan'i Jesosy nanao ohatra makasika ny tiro mihitsy Jesosy hoe raha mba tany tiro sy tany Sidona no nanaovana asa magaga ohatran'izao de mibebaka ny olona tany midikan'izay de hoe ity le tiro ty zany firenena jentilisa tsy mety mibebaka kanefa lasa avy any tiro ndray ny olona nanao trano lehibe ho an'ny Davida tamin'izany vanim-potoana zany io pasteur Andriamanitra zany de afaka mamokatra lalana afaka mamorona loharano amin'ny fomba mahagaga mihitsy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray be osotra aloha tonga de itsiko ny resaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray be fahasoavana tsy olana amin'Andriamanitra manome fiara tsy olana amin'Andriamanitra manome bisikleta manome moto ary tsy olana amin'Andriamanitra manao trano ho tamin'ny andron'ny Davida teto
tsy nangataka trano davida fa jereo tsara ny ala izy osy izy hoe naniraka olona tany amin'ny davida nampanatitra hazo sedera hazo sarobidy zany mbola tena sarobidy lavitra no bois de rose io zany hazo sedera zany osy izy hoe ary nampandefa mpanirafitra sy tambata zany hoe olona mpanao vato zany vato tam'zany misy marbre misy karazana vato beril karazana vato be lehibe mihitsy tena no trano hoan'ny davida ireo de osy izy hoe de fantary davida fa jehovah nampitoetrany azo mpanjakan'ny israely ka nanandratra ny fanjakany noho ny amin'ny israely olona osy izy teto rehefa voata davida de teo zany davida no nilaza manao hoe fantany tsara am'izay any amin'izy voata tsara mihitsy zany vo nafantatra hoe tena andriamanitra no nampitoetra azy ho mpanjakany israely eo matsy paster ndraindray misy olona diso fandray ndraindray hoe tsy ilaina ny fitahena nareo za de resaka fitahena zany foana mandaingy ireo olondreo raha tsy milaza hoe mila fitahina paster andeha bus anao mila vola andeha avion anao mila vola ka anao afaka andeha ampinoana raha andeha avion zany ndana ane makely vato hoe de miteneny hoe za mpanompon'andriamanitra mila mandeha ampinoana za tsy maintsy miakatrato fa voaroko tena voaroko any de ataonao amin'ny anaran'i jesosy ataonao amin'ny anaran'i jesosy aza mila vola ianao vola ny ilainao eny fa tsy finoana aloha zava-tsara mihitsy resaky zay pasteur raha ho any atamatavy ianao mandana maka coopérative kirairy antotapena ka naitsy ambodivona ianao mpanompon'andriamanitra de za tsy maintsy makany atamatavy miaraka mivady amanjanako miaraka mivady amanjanako amin'ny anaran'ny tompo fa tsy tonga an'zany ianao raha tsy misy vola pasteur ary ny vola zany zay ny mahatonga amin'ny boky mpitoro teny manao hoe ny vola no azahoana ny zavatra rehetra mampiodina ny zavatra rehetra ary zany ny nampatanjaka ny anisan'ny nampatanjaka ny fanjakany davida ka nampiororo ny fahavalo manodidina azy satria averiko tsara tsy hoe nanao bizina be izy de notahin'andriamanitra tsy hoe nangalatra nanao kolokolo izy de notahin'andriamanitra tsy kolokolo ny resaka nataony davida teto fa resaka toe-panahy zany hoe natanjaka be la ositra tao anatiny na evaika le fiasan'lay ositra andriamanitra tao anatiny ka arakaraky ny tombon'lay ositra no nitahin'andriamanitra azy mazava ho azy fa tsisy mpanompon'andriamanitra be ositra zany ka manatra fadiranova zany tsy possible zany paster ny olona be ositra tahin'andriamanitra ny olona be ositra de mitovy ohatran'le hitanao le teny soratra masina mantsainy abrahama hoe ianao de ataoko loharanony fitahina any amidika teny avy izy zay mihitsy hoe loharanony fitahina midikan'izay teny zay de hoe misy ositra matavy be ngeza be ao anatinao ao ary jereo tsara davida koa neny ia tamin'ny tsisy ninidiny fa tsy niezaka tamin'ny herin'ny tenany fotsiny davida fa ny fifandraisany tamin'andriamanitra ny namboariny de nitombo lay ositra de nandeha tamin'ny fahitsiana de nandeha tamin'ny fahamarina de nandeha tamin'ny tena hoe fiovapo de natoky an'andriamanitra ary ny zavatra kely teo anatrehany tamin'ny voalohany de nahatoky izy tamin'ny fitantanana an'ireny mpiarasana an'ireny ondrony rain'ireny de nitombo lay ositra tao anatiny fa tsy navelan'lay ositra tao anatiny ho sozanina somosa reny davida na de naletiky ny lalàna azy izy tsy maintsy nitahin'andriamanitra paster zay ny lalàna ara-baiboly zay ny tena hoe drafitra ara-baiboly jereo tsara efa nomeny ny herin'andriamanitra atsika ny zavatra rehetra momba ny fiaina sy ny toe-panaraka an'andriamanitra zay mahatonga ana miteny hoe tsy misy olona be ositra zany tsy misy olona atao hoe feno ny fanahy masina zany ny fanahy masina zany tsy mijanona eo amin'ny teny teny tsy fantatra fotsiny tsy mijanona eo be lebena zay mieritreritra manao mijanona eo amin'ny teny teny tsy fantatra ny tompo nefa avy any arotsaka tsy misy varohoanina tsy misy ny firena busany demody avomivavaka tsy misy nefa ny tena miteny teny tsy fantatra tsy akajanona tsy mijanona eo fotsiny tandreny tsara zay sao de voavitaka am'zany tsika fa ny fanahy masina manao zavatra raha nyainga tany amin'ny famoronana atsika raha mijery ny famoronana paster de ny fanahy masina niaraka tamin'andriamanitra raisy jesosy tompo teo ino no tao ambady ty ny fanahy masina famoronana no tao ambady io ka goavana be le izy pasteur alvaresa maro de marina tokoa zany paster miasa ny fanahy masina zay de tsy voasakana teny amin'ny teny tsy fantatra teny amin'ny teny tsy fantatra izy ny fitahina koa de izy zany mitambatra feno zany fa tsy mandeha ny apahany fotsiny any eto paster dia rehefa mandinika tsara ianao ty tantara amin'ny toko fadimy ity dia mahagaga ny fomba an'andriamanitra ny davida paster mahagaga mihitsy tena hoe ny olona kiray zany paster rehefa andriamanitra momba anazy zay le hoe raha andriamanitra momba atsika izy natohatra atsika fa teto aloha rehefa tonga resaka raha politika aloha zany raharaha na resaka politika aloha zany de natanjaka be le politika ny davida satria de nikendriny any so ny vahoakany zany izy any amin'ny toko sy andininy any moa de hoe
tamin'ny fahamarinana no nitondrany davida ny firenena tamin'izany fotoana zany le firenena zany rehefa zany hoe nadio be le politika tamin'izany fotoana zany a de samy nahazo ny tombontsoa vokatr'zay hoe fadivo amin'ny fitondrana zay a na davida na nitomba satria zao pasteur rehefa misy le firaisan-tsaina reo zanak'Israely zany nanomboka rehefa natambatra Andriamanitra ho ray zareo nanomboka ny ray zany satria davida mpanjaka anankiray no mpanjakany tsy nizara rotso zany de rehefa nitambatra ny Israely a de nanomboka afaka nandresy ny jebosita indray izy tamin'ny andron'ny Saoly dia ny filistina ihany filistina aza tsy resin'ny Saoly tamin'ny andron'ny Saoly fa teto nefa nanomboka nitatra ny fanjakan'ny davida pasteur satria Andriamanitra moa zany de efa nanao teny fikasana tamin'ny voalohany a any zanak'Israely hoe ndanareo makany amin'ny tany zay asehoko anao a dia rehefa tonga tany amin'ny tany Israely tany tondra-nosy totely zanak'Israely de zao nanomboka niady a tamin'ireo fahavaliny ary davida de nanoy an'izay mission naperak'Andriamanitra tamin'ny vahoakan'ny Israely zay nitoya nanoya namaly a zay antson'Andriamanitra zay ary dia nanomboka resiny aloha ny jebosita pasteur nanomboka resiny jebosita zay le hoe adiany ny jebosita ny reo hitahita sy mahitahita rehetra tamin'izany fotoana zany de jebosita aloha zany nyresa aloha zany teto de aveo koa andimy favita amby folo de niakatra ihany ko Filistine de resy ihany ko Filistine ary indro resy ny Filistine zany a na ny jebosita de nanomboka resy tamin'izany fotoana zany ina moa natony resantsika am'izany fotoana zany raha resantsika am'izao fotoana zao pasteur de hoe ina ny fandraisany zany am'izao andro filazantsara zao marina tokoa aloha pasteur fa hoe tsika am'izao fotoana zao de miandro fiavian'i Jesosy tsika kristiana am'izao fotoana zao ary zao voalazan'ny baibolany amin'ny bokin'ny Romana tsy tadidiko fa hoe ianao izy zay azo oliva naniry azo izy natsofoka teo amin'ny tena azo oliva de aza mirere anao izy fa raha ny tena azo oliva zany lavin'Andriamanitra ianao koa fa tsy hotapahana zany hoe isika dia natao isan'ireo zanak'Israely reo arapana pasteur amin'ny alalan'i Jesosy isika zay mandray an' Jesosy a de nataony reto hoe Israelin'Andriamanitra arapana araka ny tenin'Andriamanitra araka ny teny Jesosy hoe manana ondry hafa ivelan'ity vala ity a zany hoe tsy ny zanak'Israely itsony zany tsy ny zanaka tamin'ny Israely itsony zany le famonjena tamin'ny fiavian'i Jesosy teto ambonin'ny tany roa arivo taona lasa izay fa manana ondry hafa ozy izy ivelan'ity vala ity zany hoe sika malagasy zany a ao anatiny zay zavatra zay nefa tsy nisakana ny Israely pasteur tsy iady ary hatram'izao moa de hitatsika misy ady any raha manara-baovao ianao am'izao fotoana zao de mbola misy ady any Palestine any ary rehefa tena ho an'ny olona mandinika baibolany somary velariko kely le farazavana pasteur mba atsika angamba mety misy manara-baovao ihany amitsika hoe mahita hoe eo zao ohatra hoe ny Amerikana miady amin'ny Iraniana zao am'izao fotoana zao ny antony zavatra io any io ady io ne pasteur ny Iraniana ohatra hoe miandany amin'ny Corée avaratra miaraka amin'ny Rosia am'izao fotoana zao a miantso ny Amerikana tena dinihana rehefa tena dinihanao ny io raharaha io de zao io raharaha io rehefa jerevanao baiboly ny zanak'Israely hatram'izao de mbola miady a azo an'io taniny io hatramintsika amin'ny teny zao mbola miady satria zay mihitsy zany no zay mihitsy zany le zay le tantara Andriamanitra manao tantara zay le tantara hatramin'izao tsy mova fa zay mbola miady an'io tany io ka reto firenena iraniana reto manoana zany a ny fahavalon'ny Israely tsy fahavalo moa zany fa reo olona zay mipetraka ao Israel am'izao fotoana zao any Cisjordanie Gaza moa zany zay zay malala hoe ao Israel ao Palestina zany am'izao fotoana zao de misy vahoaka roa samihafa de ny iraniana miandany am'le vahoaka anankiray ankilany antokony ilany ary ny iraniana de miteny manao hoe ilaina mila Israely mila fafana eto ambonin'ny tany a ny karta saritanin'ny Israely hoe mila sorona teto zany hoe miandany am'reto vahoaka raha tsorona zany de miandany ohatrany hoe raha ty baiboly ty jerefatsika de hoe miandany amin'ny jebosita sy ny Filistine fa zareo Amerikana kosa nefany a miandany amin'ny vahoakan'ny Israely am'izao fotoana zao hoe Israely kosa de efa mihin'Andriamanitra anazy io tany io de aloha izy aty de zay mahatonga le fifandonana am'izao fotoana zao resaka ara-pivavahana zany io fifandomana io fa zay hoe tonga ny amin'ny lafiny ara-politika sy ara-tafika le izy a
dia io zavatra hitatsika io tokarena amin'ny teokarena l izy ka ny fobe amin'ny fidinany teokarena maneran-tany paster amin'ny akapobeny a de sika miodina israel ao a amerikana mandany amin'ny israeliana ny anglisy mandany amin'ny israeliana tandrefana mandany amin'ny israeliana ny akamarony a ao zany ny fanirany alina kosa nefany a ohatrany hoe momban'io reto Filistine sy Jebosita rehetra de zay mahatonga an'le ady am'izao fotoana zany hoe io ady io zany tsy voazao vao nisy an'io ady io fa efa hatram'izay nisy an'io ady io hatram'izay ary ny afaran'io ady io moa zany de zao tsy maintsy afaran'io hoe reo avakitsika Baiboly hiditra bokyny apokalypsy tsika ny aoriana pasteur hoe ny afaran'io ady io moa zany a de tsy maintsy ny zanak'Israely mandresy tsy maintsy zanak'Israely foana no mandresy ny afaran'io ady io satria avy Jesosy hoe apidina ny Jerosalema le Jerosalema avy an-danitra fa ny zavatra misy teto aloha zany a zavatra misy eto a de zay hoe nanomboka teto amin'ny Davida zany nanomboka ny ana hery vaika ny ady hatram'izao fa ny Davida de zao nandresy mandrakariva Davida ka isika am'izao fotoana zao aza taitra hoe misy olona migrevy ary de fa ny problème ny iraniana koa reo pasteur am'izao fotoana zao mifandraisana am'ty any ty any hoe satria ny kristiana am'izao fotoana zao de niainga avy amin'ny taranaky ny jiosy zany hoe adversaire-ny iraniana na kristiana zany na ra zareo jiosy a de samy ala zareto tsy mety am'zareto iraniana reto mihitsy zay zany le olana am'izao fotoana zao zany hoe raha misy kristiana zany any am'ireo tanyreto any Iran na any Irak any am'izao fotoana zao a de anisan'ny kristiana tena mijaly indrindra eto ambony tany hiaran'ny famonoana hiaran'ny fampijaliana hiarany sy herisetra faran'izay mafy a na mivady amanjana na tanànany a be de be kristiana miala amin'ny tanàna mandositra amin'ny tanàna hafa no ny filazany tsara amin'ny alina vao manao fitombavaka ny ambanin'ny tany any a io de efa niatomboka tamin'ny andron'ny Davida pasteur tsy am'izao fotoana zao koa vao misy zany fa tomboka tany amin'ny andron'ny Davida nefa nisy foana zay hery anankiroa zay ary mazava ho azy moa zany fa Davida de nomban'Andriamanitra ary mazava ho azy koa pasteur am'izao fotoana zao zany fa ny kristiana tsy maintsy mandresy ina moa tsy maintsy mandresy tsy maintsy voatory a ny filazany tsara ary fotoana zao fangalana ositra velona tamin'ny Baiboly amitsika fa zay moa raha azo lazaina hoe ilaina fantatsika ihany hoe ny ato amin'ny Baiboly tato moa zany de hoe Davida de nomban'Andriamanitra ary de tafatoetra tsara ny fahavalony ny pasteur resy avokoa ary ny olona tsy fahavalony fa hafa firenena de tonga ny andany a tamin'ny Davida tahaka an'ity mpanjaka ny tiro ty any Iramany zany hoe misy foana zany le firenena mpanohana ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany ary misy foana ny firenena mangala ny zanak'Israely ohatra zay koa tsika kristiana am'izao fotoana zay ianao za mieritreritra fa rehefa zanak'Andriamanitra ianao pasteur de hoe tianao daholo ny olona rehetra misy olona tsy tianao a fa misy olona tianao fa ny anjara fotsiny de zao mitoro ny filazantsara tian'ny olona rehetra pasteur faranantsika pasteur satria fa lasa ny fotoana teny foy dia izao ny izokan'izay teny pasteur Alvarez zay hoe mivavao ho an'ny fanjakana jiosy ho an'ny zanak'Israely zay mihitsy ny ao anatin'ny Baiboly hoe hotahina ozy a zay manisy soanao ary hozonina zay manozona anao ary zany mahatonga an'le hoe toekarena amerikana matanjaka be samy manana ny fomba fijery ny olona rehetra fa raha ny tanjaka ara-toekarena zany sy ny ara-tafika sy ny rehetra dia tsy mbola isy adonany amerikana tsy ilay hoe fahaizany fotsiny fa le izy miandany amin'ity zanak'Israely ity zany pasteur ary zay ny mahatonga ny io zany efa tsodrany tany amin'ny Abrahama ka zay ny mahatsara le hoe mivavaka tsika anisan'ny zava-miafy ny fitahina zany a ny mivavaka ho an'ny fanjakan'ny Israely a reo firenena jiosy a satria avy amin'ny jiosy ny famonjena zao volazan'ny tenin'Andriamanitra raha tia amin'ny lafin'ny tontolo ara-panahy de mivavandray ho an'ny ray aman-drenao ara-panahy reny no anisan'ny hoe taranaky Abrahama zay mitondra ny asan'Andriamanitra vavao an'ny rainao ara-panahy ny pasteranao a ny olona zay mba nataon'Andriamanitra fitaovana mba hamony ara-panahinao a fitahinao anao zany amina toko hoe taona vaovao tahaka an'izao dia mangatatsodrano amin'ireny ray aman-dreny ara-panahy reny aza mila vaniny aminy aza miady aminy a fa raha ireny mamotsitra teny somary enjakenjana de misy fiatraikany any amin'ny olona anankiray fa raha mamotsitra teny mpitahina tokoa izy pasteur de azo everina hoe fitahina ho an'ny zanaka ara-panahy rehetra ny teny mpitahina zay alefan'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny zany n'Andriamanitra ny voninahitra mahereza daoly anaraka ny dian'ny Davida any ianao a Davida de mpandresy an'ny Goliata ary de mpandresy hatramin'ny farany mihitsy satria efa voatsodranin'Andriamanitra
fa nytem-panjakana sy nytem-pahitsiana dia tsy ala nytaranaky davida mandrakizay noho ny fomba an'andriamanitra nyity davida zay nandray ositra intelo metaona tya pasteur arvaresy ivavaka tsika tompoko raha eo amin'ny anaran jesosy misaotranao zay a ny fahafahanay mba nitoro ny teninao tao anatin'izay minitra maromaro zay a za dia mangataka aminao tompo ho an'ny mpanompo lasa mpanompo avinao mba hitombo ositra amin'ity taona 2020 ty a tahaka davida mpanomponao zay nahery vaika tamin'ny ady ary nahery vaika tamin'ny ara-toekarena sy ny ara-politika sy tamin'ny lafy ny ara-pivavahana matanjaka mandrak'androany satria nanana zany ositra goavany zany za dia mivavaka ao andriamanitro ho an'ireo olona ihany ko zay mety hoe diso lalana ka mety maniratsira ny fivavahana na maniratsira nyreo jiosy za mangataka ny famindraponao mba anaraka ny dian'ny baiboly satria zany ny fahamarinana atao anatin'ny tenin'andriamanitra araka ny teny soratra masina manao hoe fa izay tahin'i jehovah dia voatamandrakizay zany hoe ny olona anankiray manisy soa ho an'ny mpanompon'andriamanitra ho an'ny taranak'israely dia efa nataonao tamin'ny abrahama mihitsy manao hoe hotahina zay manisy soa anao fa hozonona kosa zay manisy ratsy na manozona anao dia hotahina anie reto olona atao anatin'ny tokantrano reto andriamanitra ho ambinina anie reto olona rehetrarehetra eto a hotahina anie ny taranaky davida ara-panahy rehetra atao anatin'ny tokantrano zay mandrehana ity a amin'ny anaran' jesosy amen amen makasitraka indrindra tompoko ny amin'ny fanarahanao ny fandarana teto amin'ny manaraka indray raha toka mbola sitrapon'ny tompo veloma daholo tainy tompotompoko